Indray andro Jesosy dia laza tamin'ny mpianana ny tantara iray izay nampianatra an'izy ireo tsy ho kivy fa kosa hivavaka amin'Andriamanitra rehefa tojo fotoana sarotra. Ny tantarany tantarainy dia momba ny vehivavy iray mpitondra tena, izany hoe maty vady. Sarotra be izany hoe manano teny izany tamin'izany satria manirery sy mahanitra matetika ny mpitondra tena. Nisy olona nanelingelina mafy an'ity mpitondra tena ity ka nakany amin'ny mpitsara ny tanàna izy mba hangataka fanampiana. Nanana fahefana izy sambotra izay nanakorontana azy ilay mpitsara. Tsy olona tena miany hafa nefa ilay mpitsara ary tena tsy te hisahirana amin'ilay mpitondra tena mihitsy. Tsy nilavolefona nefa ilay mpitondra tena fa nakany amin'ny mpitsara hatrany hatrany ary nangataka fanampiana taminy. Tamin'ny farany ilay mpitsara nanao anakapo hoe na dia tsy matahotra an'Andriamanitra izao ary tsy miraharaha izay heverin'ny olona momba satria tsy mitsahatra manelingely ahy ity mpitondra tena ity dia hanampy azy aho mba tsy hanelingelena ny ahy intsony. Avy eo Jesosy dia nilaza zavatra tena lehibe tamin'ny mpianana. Heno izay lazain'ny mpitsara tsy marina hoy izy. Ovy Andriamanitra tsy hanampin'ny olom-boafidy ny azo mizony, ireo izay nitomany azy andro aman'alina, hitarehetra ve izy? Hoy aho aminareo, ataony antoka fa azo mizoana izy ireo ary amerina azy haingana. Laza ary Jesosy fa faingana amin'izay mivavaka amin'ny Andriamanitra. Tsy mba tahaka ny mpitsara izy fa aingam-pamonjen'Andriamanitra. Tiany hivavaka aminy isika ary tsy mila kivy isika, afaka mangataka fanampiana amin'ny foana.